Aleloia, mbola faly miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio alarobia fa 3 ny volana avrila 2024. Ry ava-malala amin'ny Tompo, manasanao aho hiara hivavaka amiko alohany hanambarako izay tiany fanahy masina ambara amintsika tsiraray avy. Hiara hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, misaotra anao izay satria mbola nomenao tombonandro ray eo ahafahanay miantso ny anaranao ka mangataka ny famindram-ponao ray eo, mamela ny elokanay tsiraray avy Jesosy, mamindrafo aminay. Jesosy Tompo, anandratra anao indray aho eo anatrehany izao tontolo izao ka mitenena amin'ny alalako Tompo, mitenena amin'ny alalako fanahy masina aho satria fitaovana kely aho bitika eo anatrehanao. Nanaiky aho anao ny asanao mandra-pikipy ny masoko ka raisy ny kontrola ny tenako manontolo fanahy masina aho ka aoka angina ny nofoko hietry ambany dia ambany fa misandrata Tompo anambara izay tianao amin'ny vahoakanao tsiraray avy. Fanahy masina aho, okakoa ianao ampifoany olonao tsiraray avy izay mbola matory ao anatin'ny toromasom-panahy satria ho avy ianao Jesosy, ho avy any amin'ny raha lanitra ianao Jesosy eo, hitsara ny zanak'olombelona rehetra Jesosy. Tompo malala aho, mangataka koa aho, oka ny ranao andrakotra isy ny ankohonako ary ny olonao tsiraray avy Jesosy. Ka amin'ny anaranao Jesosy no andidiko sy androako ny asa maty Satana rehetra, zanatsipika izay mitady alefany hanafikanay dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afa mandevina mandany ny fahavalo rehetra ka tsy ambinina aminay izany, fefa resy izany ka entiny rivotra toy ny lavenina any andavaky ny elo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Jesosy Tompo, misandrata ianao, misandrata Tompo, oka ianao no manda afo manodidina anay tsiraray avy. Misaotra ray, misaotra ray satria be fitiavana anay ianao. Misaotra Tompo. Aleluia. Amen. Ry ava-malala amin'ny Tompo, anio ny zavatra tiako ambara aminareo dia zavatra anankiray izay niseho tamin'ny fiainako izany tamin'ny zako mbola tany Madagasikara. Ijoroako vavolombelona izany satria nampatsiahy ahy ny fanahy masina. Efa ho 30 taona lasa zay tany hoany ny zavatra niseho dia nampatsiahivy ny fanahy masina tamiko. Aleluia, aleluia. Ry havana tamin'izany fotoana zany dia nipetraka tany ambanivohitry ny Antananarivo izahay. Dia noho ny aveo nisy zavatra niseho zany atao an-tanàna nisy anay. Zany hoe nisy zany olona mpivady maty ny zanak'izy ireo anankiray tamin'ireo kambana izany. Zany hoe niteraka izany ilay ramatoa, niteraka kambana zany izy mivady dia noho ny efa teraka zany ireo zazakambana ireo dia toa afaka andro maromaro izay raha tsy diso aho satria efa tena tsy tadidiko intsony. Toa afaka andro maromaro na volana vitsy zany dia maty ny anankiray tamin'ireo zaza ireo zany. Ry havana, ny zavatra nampalahelo dia tsy neken'ny fiangonana katolika izany nampidirina tao amin'ny fiangonana ilay razana. Satria moa zany izy ireo nandeha nanotany tany zany dia nolavin'ny fiangonana katolika izany ny amin'ny ampidirana alay razana kely tao amin'ny fiangonana. Dia ireo olona ireo zany nafantatra tamin'izany fotoana izany satria tamin'izany fotoana zany dia efa mitory aho manao porte-à-porte izany, mitory ny tenin'Andriamanitra. Nefany dia mbola miaina ihany ao anatin'ny tsy fahamarinana sy ny tsy fahamasinana. Eny tompoko, satria tsy mahalala. Na ny fitafiako ary dia mbola manao sorta fohy kely ary mbola manao pataloha ary mbola manao zipo fohy kely, akanjo fohy kely.
mbola manamboatra volo, zany hoe mbola fiaina zao tontolo zao. Zany hoe mpivavaka fa tsy mandeha araka ny baikon'i Jesosy ao anatin'ny fahamasinana tanteraka sy ny fahamarinana izany. Ry havana, ahoana moa no ampiavaka antsika amin'izao tontolo izao raha ohatra ka manao toy izao tontolo izao isika? Ny amin'ny fitafy ety ivelany izany, ary koa ny amin'ny fomba fiteny mivoaka avy amin'ny vavantsika, ary koa ny toe-panahintsika. Raha ohatra isika ka mbola mifalifaly miaraka amin'ny fahadalan'izao tontolo izao, dia tsisy anavahana antsika amin'izao tontolo izao ihany. Tamin'izany hoy aho dia tsy fantako tsara izany ny tena hoe lalana marina. Tsoriko aminareo ny marina. Efa vita batisa tamin'ny ranobe aho, fa zany hoe tao amin'ny fiangonana zany fa tsy tamin'ny renirano. Fa tsy nafantatra izany hoe mila masina anatiny sy ivelany. Ry havana, izay ny tenin'Andriamanitra. Izay ny tenin'Andriamanitra any amin'ny bokin'ny Tesaloniana. Aleo vakiantsika ihany izay zavatra tsapako eto satria ny fanahy masina no mitarika izany. Ao amin'ny bokin'ny Tesaloniana no manambara an'izany. Tesaloniana voalohany, toko 5, andininy 12 no raisitsika ka hatramin'ny 13. Hovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fadio ny fanao ratsy rehetra, Andriamanitry ny fiadanana anie, anamasina anareo manontolo, ka ho voatahiry avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo, ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy anantsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ry havana, eto ny ten'Andriamanitra dia manambara hoe ho voatahiry avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo, ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy anantsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompo. Ry havana, zavatra telo no ambarany eto. Izany hoe ny fanahintsika izany ho voatahirin'Andriamanitra, ary koa ny aintsika, ary koa ny tenantsika. Ireo telo ireo zany tsy maintsy miaraka ireo, mba ho tanteraka ny fanahintsika, ny aintsika, ary ny tenantsika izany. Ry havana, tsy maintsy isika masina tanteraka, raha tsy izany tsy ho tafiditra ny lanitra. Ary koa fantatsika tsara any amin'ny bokin'ny Deutéronomia, toko 12, andininy 5, fa manambara marina fa ny vehivavy dia tsy mahazo manao fitafian'ny lehilahy. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra. Deutéronomia, toko 12, andininy 5. Manambara hoe, hovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Aoka tsy hanao fitafian-dehilahy ny vehivavy, ary aoka tsy hanao fitafiam-behivavy ny lehilahy, fa fahavetavetana eo imason'ny Tompo Andriamanitra ao ny olona rehetra izay manao izany. Amen. Ry havana, mazava tsara ny tenin'Andriamanitra. Efa misy fijoroana vavolombelona momba an'izany any raha ohatra tianao enoina. Ilain'ny Tompo zany isika ho masina tanteraka. Ry havana, ho tohizako ilay fijoroana vavolombelona. Dia tamin'izany fotoana izany hoy aho dia mbola manao fitafian Jezebela aho izany. Tena hoe fitafiana tsy mihaja, manala baraka n'Andriamanitra. Nefa ny zako dia mitory, mandeha mihitsy aho eraky ny tranon'ny olona izay mandray ahy. Dia mitory an Jesosy, mitory ny batisa ny fibebahana, nefa ny zako dia mbola fitafiana tsy mendrika eo anatrehan'ny Tompo, satria tsy nahalala aho tompoko, tsy nahalala aho.
dia izay zany no nahafantarany izy ireo ahy, satria mitory aho eny an-tanàna amin'ny tranony olona izay afaka mandray ahy. Dia naniraka olona zany izy ireo, tsy tadidiko intsony hoe iza no nirahan'izy ireo nandeha ny teny izany raha ohatra ka afaka aho, raha manaiky aho hitondra mbavaka izany, anao ny fotoam-bavaka izany alohan'ilay razana ho alevina. Ry havana, zavatra mbola tsy nataoko mihitsy izany, ary zavatra tsy fantatro hoe ahoana no fatao. Dia tamin'izany fotoana izany moa nisy ny rahavaviko anankiray zany no entiko niaraka tamiko, nanaiky aho tsinona. Ry havana, no ny tonga tany izahay zany dia tonga zany ny fotoana anaovana zany ilay fotoam-bavaka alohany hitondrasan'izy ireo an'ilay zanak'izy ireo ho alevina. Dia teo atokotanin'izy ireo izany no natao zany ny fotoam-bavaka. Dia teo atokotany zany ilay razana kely no napetrak'izy ireo. Dia ny vahoaka zany, ny fokon'olona tonga teo koa zany izay afaka nanotrona an'izany. Dia teo zany izako sy ilay zokiko vavy no nanao ny fotoana alohany hoentina ho alevina ilay zazakely. Ry havana, mampieritreritra ny zavatra misy dia zava-poana tokoa ny momba antsika, ary mila isika mahafantatra tsara ny tena lalana makany an-danitra. Ilay fiangonana katolika matoa izy ireo nanda tsy hitondrasana an'ilay zazakely tany am-piangonana izany, dia amin'izy ireo dia tsy masina ilay zaza fa tsy vita batisa. Ry havana, ny tompo dia tsy nanambara an'izany teny izany ao amin'ny teniny. Tsy ny teny mihitsy Jesosy hoe ataovy batisa ny zazakely voateraka, ary hoe tsy azo ampidirina amin'ny fiangonana satria tsy madio. Ry havana, tsisy verse manambara an'izany ao amin'ny baiboly. Oka ianao andray ny tenin'Andriamanitra ahalala ny fahamarinana. Oka isika tena andinika ny tenin'Andriamanitra mba tsy ho voafitaka. Dia noho neveo natao ny fotoam-bavaka. Dia teo atokotany izany no natao ny fotoam-bavaka alohany hoentin'izy ireo andevenana an'ilay zazakely. Dia tena vatapaty kely satria zazakely vao teraka tsy ela akory. Ry havana, teo ny fokon'olona araka ny fomba fiteny hoe fanaovana veloma. Ry havana, tsy afaka miresaka amin'ny maty intsony isika, fa raha mbola velona isika no afaka mifanao veloma, fa rehefa maty tsy mare na inona intsony. Manambaran'izany any amin'ny bokin'ny mpitoriteny. Afaka vakinao izany raha ohatra tianao azava aminao. Ry havana, ny tenin'ny tompo ao amin'ny bokin'ny Marka toko 10:17, dia izao no notenenin'i Jesosy mombany amin'ny zazakely. Hoy ny tenin'ny tompo, hovakiko ny teny amin'ny anarany, manomboka amin'ny 17:17 ka hatramin'ny 4:40. Ary nisy nitondra zaza ho eo aminy mba ametrahany tanana, nefa ny mpianany ny teny mafy azy ireny, kanefa tezitra Jesosy raha nahita izany ka hoy izy taminy, avelao ny zaza anantona ay, ary aza rarana, fa an'izay toa azy ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa, na zovy no tsy mandray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy ho tafiditra ao aminy akory. Ary nitrotro azy izy ka nametra tanana taminy ka nitsodrano azy. Amen. Ry havana, izay no nataony Jesosy. Ny nataony Jesosy dia nitrotro ilay zaza
ary nametra tanana taminy ka nitsodrano azy. Ry havana, tsy niteny ny tenin'Andriamanitra hoe nanao batisa ny zaza i Jesosy, fa nametra tanana taminy ka nitsodrano azy. Ary niteny koa ny Tompo hoe avelao ny zaza anatona ay ary aza rarana, fa any izay toa azy ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Ry havana, ny zazakely voateraka izany hatramin'ny taonany ahatserovany saina ahafantarany ny tsara sy ny ratsy, hatreo ihany dia mbola miverina any amin'ny iray ny zaza rehefa maty, satria mbola madio, tsy malala ny ratsy sy ny tsara. Izay no mahatonga ny olona mampijaly ny zaza. Misy ny olona ratsy fanahy mampijaly ny zaza, satria tsy mahafantatra ny zaza dia ataon'ilay olona izay tiany anaovana azy. Fa rehefa manomboka ary saina ny zaza, tena mahafantatra hoe ty tsara na ty ny ratsy, dia manomboka eo dia overy any amin'ny afobe raha ohatra ka manota ilay zaza raha tsy mibebaka. Ry havana, isika izany tsy maintsy miverina toy ny zaza kely araka ny tenin'ny Tompo, satria ho toy azy ny fanjakan'ny lanitra. Tsy maintsy tanteraka mendrika sy masina ho tanteraka isika zay vao tonga any an-danitra. Ry havana, mampahery anao aho, oka isika hihiratra ny masom-panahintsika tompoko, fa aza manaraka fombafomba intsony raha ohatra ka tsy hitanao ao anatin'ny Baiboly. Ry havana, nataonay ny fitaombavaka mba hanafahan'ireo ray aman-dren'ilay zaza maty nandevona ny zanak'izy ireo. Ry havana, izay notariany Tompo teo dia tanteraka soamantsara izany. Teo an-tokotany no nanaovana ny fitaombavaka, satria tsy neken'ny fiangonana katolika. Ry havana, Andriamanitra no tompony izao rehetra izao. Izy no tompony aina, ary izy irery ihany no mandidy sy manapaka izay tokony anjarantsika tsiraray avy. Ry havana, tiantsika ny Tompo. Mampahery anao aho anio, mitandremany amin'ny fampianaran-diso. Tsy misy zazakely voateraka hoe tsy maintsy atao batisa na hoe batemy. Tsy manambara n'izany ny Baiboly. Fa rehefa lehibe ny olona, izay vao mahay mibebaka, izay vao atao batisa ny fibebahana. Raisy tompoko ny tenin'Andriamanitra mba tsy ho voafitaka ianao. Ry havana, izay ny anio. Fa raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina eto ihany aho raha sitrapon'i Jesosy Tompo. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma Tompo.